Miarabantsika tsirairay avy indray tratsy ty latsinainy fa 10 ny volana jolay ity ary misaotra an'Andriamanitra hatranisika fa mbola velona somatsara ny tombonandro ihany koa ary koa mihintsy matoko fa andray ny famindram-pony. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainana io dia vavakisika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao zay tratr'izao maraina izao indray. Misaotra ihany koa zay miazona anay hatrany ho ao amin'ny lalana marina. Misaotra anao zay mamaly vavaka ao anay ary misaotra anao zay manaiky ny antsonay zay ataonay eto. Mangavy anao zay mba hitemanoloana anay ary koa hiasa ao am-pony tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fahamarinantsika. Alaina amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany 7:30 manao hoe fa avy aminy no nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahenjena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Amen. Sarobidy tokoa ny fiheverana fa ny fahamarinan'i Kristy dia isaina ho antsika. Tsy noho ny fahamenjehantsika fa mahafanomezana mahaimaim-poana avy amin'Andriamanitra n'izany. Tsy tian'ilay fahavalon'Andriamanitra sy ny olombelona aseho mazava tsara izany fahamarinana izany satria fantany fa ho ravany heriny raha mandray an'izany amin'ny fahafenoan'ny olona. Raha azony atao ny mifehy ny saina ka hameny salasalana sy tsy finoana ary aizina ny fanandramana iainan'ireo izay mitonona ho zanak'Andriamanitra dia azony atao ny handresy azy ireo amin'ny alalan'ny fakapanahy. Tokony hampirisihana izany finoana tsotra izany izay miazona an'Andriamanitra amin'ny teniny. Ireo izay mino fa hanavelan'Andriamanitra heloka noho ny amin'ny Kristy dia tsy tokony hampitsahatra ny ady tsara ny finoana noho ny amin'ny fakapanahy. Tokony hamatanjaka ny finoana mandra-pahatonga ny fiainana maha-kristiana azy sy ny teniny ny anambara hoe ny rany Jesosy no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha tiantsika ny anana ny saina sy ny herin'ny afatry ny anjely 7 dia tokony asehontsika miaraka ny lalàna sy ny filazantsara satria miara-dalana ireo. Raha mandrisika an'ireo zanaky ny tsy fankatoavana ny herin'ny maizina mba hanao tsinitsinina ny lalàn'Andriamanitra sy hanitsakitsaka ny fahamarinana izay mitoriny fahamarinantsika ny Kristy, ny hery avy any ambony kosa dia manetsika ny fon'ireo izay mahatoky manandratra ny lalàna sy hanandratra ny Jesosy amin'ny mahampamonjy azy. Raha tsy tafiditra ao amin'ny fanandraman'ny vahoakan'Andriamanitra ny hery avy any ambony dia ambabo ny saina, ny tsangakevitra sy ny hevi-diso sy ny anganongano rehetra. Ny mpitandrina dia tokony haneho an'i Kristy amin'ny fahefenoany ao amin'ny fiangonany ary tsy ny mpitandrina ihany fa na antsika tsirairay avy izao koa ary na any amin'ireo sanasa vaovao mba hanana ny mpiainy finoana matanjaka ary tokony hampiharina ny olona fa fahamonjena sy fahamarinana ho azy koa Kristy. Raha fitinina ny mofinainantsika androany dia mampanjana antsika ihany koa ao amin'ny Kristy raha fahamarinantsika. Izy ihany no tokony hampianarina ary koa hampitoetra ao amin'ny olona ny mikasika ny fahamonjena sy ny fahamarinana. Tokony haneho an'i Kristy ihany koa amin'ny fahafenoany izay rehetra ataontsika na amin'ny andro manao ahoana na amin'ny andro manao ahoana ary na amin'ny toerana izay hitadiavantsika fivelomana na amin'ny toerana izay torintsika amin'ny filazantsara dia aoka ho sanasa isehoan'ny fahamarinana hatrany izany. Ny irina indrindra dia mba ny toerana izay rehetra hiasanao, toerana rehetra izay misy anao dia ho sahan'ny fahamarinana no ahitana anao satria Kristy efa monina ao anatsika izy ilay fahamarinana ihany koa. Vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay an-danitra dia raha laza ny haja voninahitra atolotra ianao satria ianao tokoa ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Angataka aminao izay mba hitoetra ao anatinay mandrakariva mba ahafahanay ihany koa tsy diso lalana hitadin'ny marina satria fantatray fa ianao no marina ary ireo rehetra efa napetraka ao ho tokony ho arahana sy tanterana dia ho arahanay araka ny ampian'indrafonay.
araky ny aben'indra fonao mangataka izahay mba nomezanao anay fo hendry fo mahatoky ary ihany koa ampitombo mandrakariva ny finoanay miaraka aminao aminaran'i Jesosy, amen. Savior.